Lalam-piarina Lavanilina tafiakatra 4 alina sy 2 hetsy ariary ny kilao. Manjakandrina nidina an-dalambe ireo mpanao asa tana maro nitaky ny karamany. Antoko politika eto Madagasikara Betsy Androfana ilana fametrahana lalàna mazava. Manatra ny fiaravana tompo klasy sy tompoky vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Vao makasika ny fitantanan-daram-pirenena sy ny kompani Air Madagascar no isataratsika ny fampalalam-baovao. Nandritra ny ampolo taonany maro isan'ireo naneo ny fisin'i Madagasikara teo amin'ny setra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fitaterana anabakabaka ny kompani Air Madagascar. Mariky ny fiandrianam-pirenena sy fitaovana stratégique ho an'ny toe-karena indrindra ny fizahantany ity kompani ity. Noho ny tsy faiza mitantana sy ny politika avolenta nefa dia niditra tao anatin'ny crise lalina ny sy maharitra i Air Madagascar ka ny afara tamin'ny fanjavona ny tsikelikely sy fanoloana ny anarany o Madagascar Airlines. Mbola azo atao tsara ny mamerina io kompani io hoy ny solombavam-bahoaka voafity tao Ambatondrazaka no sady filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena faritany ny Tomasina Fidèle Razarapiera. Tato-baovao momba izay eo amin'ny saritsin-dratsary ny Mathieu Prince. Anisany antony lehibe narava ny kompania mpitaterana anabakabaka Air Madagascar ny fitantanana tsy mahomby sy ny fitsabahan'ny politika. Amin'ny maha-orinasa-panjakana azy dia matetika nidiran'ny fanapahan-kevitra ara-politika ny fanendrena ireo tompon'andraikitra ambony, ny fandimbiaingana ireo tale jeneraly sy ny ekipa mpitantana ka tsy nisy vina maharitra napaikady mazava. Ny antehitra bebe kokoa tamin'ny fanampiana arabola avy amin'ny fanjakana ny kompania fa tsy nifototra tamin'ny fitsipika arabarotra sy ara-toe-karena mahomby. Tamin'ny taona 2014 nanantena famonjena ny Air Madagascar tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa stratezika tamin'ny Air Austral, kompania avy any La Réunion. Nitazona ampahany lehibe tamin'ny renivola ity kompania ity satria manodidina ny 7,700 izany ary vinavinaina hitondra traikefa sy fitantarana matianina. Saingy tsy mifanaraka tamin'ny paikady sy ny tanjona ary nisy ady ara-pitantanana sy ara-politika nifanesy. Tamin'ny taona 2024 dia tao anatin'ny redressement judiciaire ny Air Madagascar. Famantarana izany fa tsy afaka nanohy ny asany intsony araka ny endriny teo aloha. Noho nitrosan'ny savovona nanapa-kevitra anangana rafitra vaovao ny fanjakana dia ny Madagascar Airlines azo atao ny manarina ny Air Madagascar hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Le Air Madagascar tsy nivonoana hoe maty tsy nisy rehefa nisy Madagascar Airlines. Io zany tsotrany hoe Solima mivadika Jovena na Galana na Total na Sel tsotrany zay. Io manko tonga tsy mety Solima tsy ianao. Fa ity zany Madagascar Airlines eo, Air Madagascar eo. Ny piasan'ny Air Madagascar no nalaina natao piasan'ny Madagascar Airlines. Donc zany ny vola tokony alohan'ny Madagascar Airlines taty amin'ny Madagascar tsy naloha. Ny fitaterana iraisam-pirenena zotra iraisam-pirenena rehetrarehetra nataon'ny Air Madagascar omeny Madagascar Airlines ny Air France, ny Kenya Airways, ny rehetrarehetra ny andafin'ny Ethiopian Airlines, ny inako reo rehetrarehetra reo zany mahazo daholo reo Air Mauritius sisa ny Emirates reny daholo mahazo le zotra iraisam-pirenena. Fa inona ny zotra ataontsika Madagascar Airlines? Zotra anatiny. Hoaiza anao amina zotra anatiny? Tsika neto amin'ny Madagascar na vita zotra anatiny afaka mandeha tsika ny La Réunion, afaka mandeha tsika tany Paris, afaka mandeha tsika tany Chine. Zany ny atao hoe kompania zany. Fa Air Madagascar Airlines zany olona tsy mpidirika zany fa tsy kompania. Dia avy ireno amin'le kompania le izy. Zay fotsiny le tany hoe ozy possible que les compagnies mbola miexiste. Hamanina ny mpanjara tia Beoririka mpivarotra tia Morodala indray ny atao rehefa existe fa le snow grossiste mamoaka an'le akanjo sy inona akatonareo. Nga misy tsony le Beoririka ambany indray raha mikatona le snow atao avy avance. Zay daholo engely izy ohatran'izay zany zavatra raha zavay. Le tena grossiste zany dia ny Air Madagascar. Fa le mpidirika inona atao Madagascar Airlines. Ka raha ohatra ka ozy ianao hoe azo atao ve sinaka grossiste ny tompony entana ka hoana tsy mampi-existe anazy. Nitretratrisa ny Air Madagascar nga Madagascar Airlines nga manino. Ny olona ihany trandrahany hatramina olombelona. Na misy olombelona tsy nandeha fa nijanona Air Madagascar. Foretolana andehanao Madagascar Airlines reto retina verina fa tsy nena Madagascar indray niterenao andeha anova sata ho lasa mifantsara indray zany niterenao andeha hiakatra grossiste fa tsy ny grossiste indray niterenao lasa mpanjara fa tsy mpanjara anao karinao lasa grossiste. Zay tsy mampety anazy.
Ny fitsabahan'ny politika, ny fitantanana tsy mangarahara ary ny fiankinana tafahoatra amin'ny fanjakana no isan'ny namotika ity kompania malagasy ity. Raha tsy misy fanavozana lalina sy fitantanana matianina dia mety iverina indray ny tantarany ery Madagasikara na dia soloana anarana hafa foana aza io kompania io, ho iatran ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera. Vao makasika ny seha-piarinana lavanila miverina mahazo aina ireo tantsaha ao Antala amin'izao fotoana izao. Miakatra hatrany amin'ny 4 sy 2 hetsy ariary ny kilony lavanila amin'izao fotoana izao. Mahazo eritsikelikely ny vidiny lavanila izay mampiseho indray ny mahazava-dehibe ny vokatra ho an'ny toe-karena nasionaly. Ny fahalalana ho an'ny fanondranana no vokatra antony na tonga izany ka natonga izao vidiny izao. Hoy ny solombavambahoaka voafito amin'ny distrikany Antala raha nitondra fanazavana mahakasika ity vaovao ity. Tato-baovao eo amin'ny sarin-datsariny Mathieu Prince Atrany. Efa ela no olana ny alatra lavanila indrindra any amin'ny faritra varatra Antsinana Nosy. Maro ireo tantsaha no voatery ambina ny tanimbolony amin'ny alina. Mitondra fandaniana fanampiny sy aditsaina izany. Tsy vitany hoe very vokatra izy ireo, fa miena koa ny fahafahana manatsara ny kalitao sy ny abetsahany vokatra amidy eny an-tsena raha ny zavanisy teo aloha. Nanampitrotraka olana sedrainy tantsaha io ny ampimamba ara-pandrarana. Izay ny fitondrana amin'izao fotoana ny fanalalahana ny fanondranana ity seha-piarina ity. Any ka miakatra ny vidiny. Ny lavanila misy 3 karazany farafakely. Misy première qualité, misy deuxième qualité, misy troisième qualité. Zegny hoe misy vanille noire, misy vanille rouge, misy ketch. Zegny hoe misy ve 140 000 ariary sa tsisy. Ny 140 000 ariary voalohany dia misy vanille prête à l'export. Zao hoe anao kafa manana lavanille ahondrana dia misy ny prix 140 000 ariary. Fa zay nefa mbola tsy hitan'ny tantsaha mpamokatra. Satria lavanille avy amin'ny tantsaha mpamokatra mbola traitena, mbola tsy prête à l'export. Zegny hoe izy karaha raha tian'olo regny baka. Satria kafa anao miresaka 140 000 ariary zegny, ranginy ny sofin'ny tantsaha mpamokatra. Ranginy ny vahoaka. Mety misy tsarakaraiky ny 140 000 ariary fa tsy tonga amin'ny vahoaka satria nagnino. Satria misy mividy vanille 16 monté ny vidiny. Anao ka andeha hividy lavanille amin'ny tantsaha mpamokatra 16 monté zany anao tsy azo vanille. Njareo mila mividy jiaby anao ve mahazo. Zegny hoe zegny ny 140 000 ariary 16 monté efa amin'ny préparateur anao zahoanao zay zavatra zay. Satria préparateur afaka magnitsana, ajanonao zegny le fufu jiaby dia ataony varotra afaka le ambiny. Fa raha base de prix zegny zahantsika ho an'ny tantsaha dia vanille rouge. Vanille rouge zegny tegna misy betsaka. Agny amin'ny 60% ny vanille zegny presque rouge. Ary presque le vanille boka avy amin'ny tantsaha zany le vanille rouge. Dia igny basé prix agny amin'ny 60 000 ariary jusqu'amin'ny 80 à 100 000 ariary. Izy amintsika miteny zao. Fa taloha izy 30 000 ariary, 40 000 ariary. Fa izy amin'izao fotoana zao mba fa agny amin'ny 60 à 100 000 ariary. Tsy midika fa vao vatanteraka ireo olana lavanila na dia niakatra avo aza ny vidiny amin'izao fotoana. Raha te hametraka lalam-piarina lavanila matanjaka sy mahatry Madagasikara dia ilaina ny fanaraha-maso sy ny fiarovana ny vokatra eny an-tanimboly, ny fanaraha-maso ny kalitao sy ny fenitra iraisam-pirenena, ny fampianana ny alatra sy ny fanondranana antsokosoko, ny fanamafisana ny tsena hafa sy ny fanohanana ny mpamboly ary ny fitsipika madio sy mangarahara amin'ny fanapahan-kevitra politika. Vao makasika kosa ny tontolo ny fizahantany ilaina ny fakan-kevitra sy fanatsarana ho an'ny setry ny fizahantany mba hisarihana mpizahatany betsaka kokoa. Tanjona ny ametraka lalàna stratezika ahafahana mamifandray ny fizahantany amin'ireo seha-piarina hafa sy anamafy ny fiantraikany eo amin'ny toe-karena. Raha tsy misy ny fanapahan-kevitra aingana sy drafitra matipaika dia hisedra olana trany ny setry ny fizahantany. Tato-baovao ny Narcisse Karazafy miatrika fanamby lehibe ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara izay iray amin'ireo loha ranombola lehibe fahatelo ho an'ny firenena tamin'ny taona 2024
7,3 tapitrisa euro mahery ny volana ampidiriny ny sehatra ny fizahantany tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana nandalo fotoatsarotra ny firenena tao anatin'ny 3 volana farany tamin'ity taona ity ary natiana izany na tsy ny atreka mivantana tamin'ny fizahantany zany ka mitapoka fandraisana ndraikitra aingana sy vahaolana stratégique. Tafiditra ao anatin'ny fametrahana ny gouvernance ny famoahana ny code du tourisme sy ny politique publique ny tourisme ahafahana zany tena hoe mikadre ny opérateur rehetrarehetra sy mikadre mihitsy hoe aiza ny tiatsika hitondrana ny fizahantany eto Madagasikara, tiatsika hiodina kokoa any amin'ny tourisme de masse ve, tiatsika kokoa any amin'ny tourisme durable ve, any amin'ny fizahantany lovainjafy, aiza ho aiza no tiatsika hitondrana an'izay. Reny rehetrarehetra reny marina hoe marobe ny défi ny sedra any amin'ny faritra rehetrarehetra any fa no izahana mihitsy zany hoe alainy izay fakakevitra izay ahafahana manatsara misimisy kokoa an'ilay tolotra ho afisehontsika ny mpizahantany, ahafahana ihany koa manatsara ny qualité de service izay omentsika an'ireo mpizahantany ireo rehefa tonga aty Madagasikara. Izay dia chaîne de valeur iray manontolo amin'ny fizahantany manomboka hatrany amin'ny guide, ny tour opérateur, ny agence de voyage, ny any amin'ny hôtely, ny réceptionniste, misy fanatsarana daholo ny tiana hatongavana anazy mba hoe rehefa tonga aty ilay olona dia mahatsiaro tena en sécurité, mahatsiaro tena hoe ay mety aty tsara ilay toerana, mahafinaritra ny fandraisana aty Madagasikara, dia manana bon souvenir izy amin'izay dia misy koa ilay bouche à oreille sy ny tariny manome retour positif izy dia misarika ireo naturellement misarika ireo mpizahantany hafa ho avy. Ilaina ny fanatsarana ny fomba fitantanana sy ny fandrindrana eo amin'ny sehatra ny fizahantany mba ahafahana manoritra lalana mazava ho an'ny fampiroboroboana ny fizahantany sy ny fifampifandraisana azy amin'ny seha-piariana hafa. Ny fanatsarana ny fametrahana rafitra matanjaka dia afaka manampy amin'ny fitarihana mpizahantany betsaka kokoa izay hitondra fiatraikany mivantana eo amin'ny asa sy ny vola miditra amin'ny faritra samihafa. Ny andrasana aloha zany voalohany misy fifampianoana efa zava-dehibe zay ao amin'ny sehatra sy ny ao amin'ny mpanatanteraka zany hoe ny avy amin'ny fanjakana. Ny faharoa dia ny miezaka zany mi-identifier an'ireo hoe inona ireo tena mbola sakana lehibe izay tsy ahafahany ity fampandrosoana ity, ahafahany sehatra tsy miankina ihany koa manampy ny fanjakana dia ahafahan'ny fanjakana manampy ny sehatra tsy miankina. Mahafahakevitra anazy tsy hoe amin'izao 2 andro zao anaovana an'ity assise nationale ity no andeha hivoaka avy hatrany hoe ireto no tapa-kevitra itao, fa tsy maintsy hoe inona no zavatra hodinihana ara-teknika rehefa avy eo ary iza no manao an'ireo fandinihana ara-teknika ireo mba hamadika an'ireo zany ho tetikasy ho laminasa izay ho tanterahana hifanekeny rehetrarehetra. Maro ireo fanamby atrehan'ny faritra tsirairay ka ilaina ny fakakevitra amin'ireo manam-pahaizana sy mpisehatra eto an-toerana mba hikarohana vahaolana maharitra tanjona ny ahafahana manangana dravitra feno sy mitombina anamafy ny fizahantany ho sehatra maharitra mampidi-bola ary afaka manohana ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny asa ho an'ny malagasy rehetra. Vao makasika ny tontolon'ny politika sy ny fifidianana kosa indray mihoatra ny 200 ireo antoko politika voasoratra ara-dalàna eto Madagasikara amin'izao fotoana izao araka ny tatitra navoaka ny ministera ny atitany sy ny fitinjaram-pahefana. Raha dinihana lala ny zava-misy ara-politika eto amin'ny firenena dia mampametra-panontaniana ny tena andraikitra ireo antoko politika sy ny fiantraikany fisian'ny antoko politika marobe eo amin'ny fiainana ara-politika. Maro ireo mpandinika no mihevitra fa isan'ny antony miteraka tsy fahamarina ny toerana ara-politika eto Madagasikara ny fahamarony ireo antoko politika eto amintsika ireo. Miteraka gouvernemanta marefo, fiombonana tsy miorina amin'ny foto-kevitra ary fanoherana tsy voarindra ny fiparitany ery politika raha ny faneho-kevitra hatrany. Tato-baovao eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Princy. Amin'ny théorie démocratique ny antoko politika no fototry ny rafitra ara-politika, manabe ny olo-pirenena ara-politika, mamolavola vina sy ideolojia, manofana pitarika ho avy ary manao fanaraha-maso ny fitondrana ny antoko politika. Vitsy dia vitsy amin'ireo antoko politika anjato ny eto Madagasikara nefa no tena mahavita manatanteraka ireo andraikitra fototra ireo. Maro no antoko fe antoko, anarana fotsiny, tsy manana rafitra miorina eny ifotony, tsy manana mpikambana mavitrika ary tsy misy ako ny ivelan'ny fotoana ny fifidianana. Antoko maro no miforona manodidina olona iray na vondron'olona vitsy fa tsy manana ideolojia na vina maharitra ho an'ny firenena. Vokatr'izany, rehefa miova ny toetra ara-politika na misy tombontsoa manokana miseho dia mora miova lafy, rava na miaradi amin'izay hery heverina fa mahazo vahana ireo antoko ireo.
io toetra io no mampalemy ny rafitra politika ary manamafy ny tsy fahatokisan'ny vahoaka ny antoko politika amin'ny ankapobeny hoy ny solombavambahoaka voafidy tao Betafo. Ao anatin'ny concertation nationale dia io valalana aleo tsy misy tsony atoko politika be dia be fa io no tena olana eto amin'ny firenena manery ohatrany ihany antsika manina ny andavintsika ny tonga dia démocrate républicaine gauche droite eto amintsika ihany manery ohatrany ihany io no mahatonga an'ilay instabilité eto fa na ianao mpitondra dia na ianao hoentina gauche droite akavia akavanana zay ny tokony misy talefa lalàna mihitsy no vaina dia efa fanadahola atoko politika rehetrarehetra fa mitambatra anatina bloc anankiray dia efa izy any hoe firaisan-kina eo. Ankoatr'izay ao anatin'ny fotoana fanavozana izao ihany koa no tokony anitsiana ny fomba fiasa amin'ny fanaovana fifidianana eto Madagasikara. Tokony hainga eny fotony ny fifidianana, izany hoe ny fokotany no anomboana azy ary miafara amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Manana ny ACC hosorona rafitra hafa dia eo koa ny CENI dia eo koa hoe mandeha voalohany ny fifidianana fokotany. Ireo zavatra ireo zany dia mifampiankina ireo. Satria ny zavatra tia amin'ny fokotany ihany no hitan'ny CENI dia mandeha any amin'ny ACC. Raha za zao ny président ACC tsy nahita zay zava-nisy tany amin'ny fokotany tany mihitsy fa mety misy laingalainga na osika na ohatran'izany fa raha izany indray ny président fokotany dia fantako tsara fa zao ny halatra nisy zavatra tao ka eo zany tokony tsy atao tsinotsinona amin'le resaka amin'ny fokotany satria rehefa milamina ny fokotany amin'ny rafi-piarahamonina ny fitondrana sy ara-ekônomia dia milamina daholo ny ambony ary zay ny antony namonoan'ny mpanjanatany taloha ny raha tsy mandrava satria rehefa milamina ny fokotany io dia hatramin'ny 75 zany dia tsy ohatr'izao ny toerana misy atsika dia izay rehetra izay zany tokony ho dinihan'ny mpanao politika misy satria hoe anova rafitra tsika hoe fanavozana. Manoloana ny zava-misy maro ireo miantso ho amin'ny fanavozana lalina ny rafitra politika eto Madagasikara. Anisan'izany ny fanitsinana lalana amin'ny feny antoko politika, ny fametrahana fepetra mazava sy entitra momba ny fisian'ny rafitra eny ifotony sy ny mangarahara ara-bola ary ny fampiroboroboana ny fanabeazana ara-politika ny olom-pirenena. Tsy ny fampianana isa ireo antoko politika ireo ihany no tanjona fa ny fananganana antoko politika matanjaka miorina amin'ny vina sy ny ideolojia afaka mandray anjara amin'ny fanorenana demokrasia marotoerana sy maharitra. Fa mbola tsy mahazo ny lanja ny tokony izy ary ahitana lesoka ny fanatanterana ny fikonan-dom-pirenena hoy ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka. Ilaina ny hevitry rehetra ka tsy tokony ifaniliana ny fakan-kevitra momba izany satria ny hoavin'ny firenena no banjinina hoy hatrany ny fanazavany ity solombavambahoaka ity tato-baovao eo amin'ny sarsiny Ratsariny Mathieu Francis. Na dia heverina ho sehatra iray lehibe itadiavana vahaolana iombonana ho an'ny firenena aza ny fikonan-dom-pirenena dia tsy najain'ireo mpitondra ny fandimby izany hatramin'izao. No tsy ahivy ny député Roland Ratsiraka fa efa nisy toe-javatra mitovy amin'izao zava-misy izao nitranga tamin'ny taona 2010. Fotoana nanantenany maro fa ho vahaolana ampitsarana ny krizy politika ny fikonan-doha sy ny fampiresana nasionaly. Na izany aza mbola tafiditra anaty krizy ara-politika sy ara-piarahamonina trany ny firenena ankehitriny. Proof fa tsy navaolana maharitra ireo dingana noraisina tamin'izany fotoana izany. Maivamaivana ny zavatra nitranga satria tsy ampy inclusivité tsy teo ny filohan'andrim-panjakana maro taloha na premier ministre na inona io tsy teo zareo tsy teo ihany koa ny filohan'ny fanavozana république Madagasikara tsy teo ny GNZ sy sisa hitako hoe raha vao ataontsika anatina précipitation ozy ny teny vahiny ny zavatra atao dia tsy mety efa natao zany tamin'ny 2010 hitanareo fa nivokatra dia tsy tsara noho zany tokony atao ampilaminana ampahendrena ary anatiny fiarana amin'olona rehetra le concertation nationale. Raha tiana ny voana amin'ny krizy lalina iainan'ny Madagasikara dia tsy maintsy omena lanja bebe kokoa ny fikonan-dom-pirenena ka tsy sehatra faneho-kevitra fotsiny fa ho fitaovana tena ampiarina amin'ny fanapahan-kevitra politika hoy ihany ity solombavambahoaka. Takin'ny Roland Ratsiraka moa ny fandraisana andraikitra sy ny fahasahiana ara-politika amin'ny fanatanterana ireo fe-kevitra fa tsy hijanona amin'ny kabary sy fanambarana. Vaovao avy any amin'ny distrikany Ambatoboeny miverina tsikelikely amin'ny laon ny fandriam-pahalemana ao amin'ny distrikany Ambatoboeny izay olana goavana efa niainan'ny mponina antaonany maro nandritra ny fotoana naharitra. Ny fiainana andavanandro izay voafetra noho ny tsy fahamarinana toerana ny filaminana teo aloha dia miverina tsikelikely ho milamina amin'izao fotoana izao. Manome fahafahana ny tantsaha ifantoka amin'ny fivelomana ny zava-misy raha nambarany solombavambahoaka voafidy tany antoerany Sindratsariny Mathieu Francis.
Miakatra hatrany amin'ny 10 tsiray tapitrisa ariary ny vidiny omby iray amin'izao fotoana izao, izay manamarika ny fiakaran'ny lanjan'ny biby fiompy eo amin'ny tsena anatin'izany. Maro ny mponina no nivarotra mbola kely ka tsy nahazo tombony araka ny tokony izy teo aloha. Amin'izao fotoana izao, no ny fandriam-pahalemana sy ny fidiran'ny mpanjifa malalaka dia afaka miompiomby araka ny tokony izy ny tantsaha ka miverina ny fahafahana ahazo fidiram-bola saza sy mitohy. Ny fiompiana omby no iray amin'ireo fototra lehibe iveloman'ny mponina ao Ambatoboeny, miaraka amin'ny fambolena sy ny asa kely hafa eny Antsaha. Io sehatrio no loharanokarena manome sakafo, fidiram-bola ary fiantohana ho an'ny fianakaviana. Manisy vokany mivantana amin'ny fiainan'ny mponina ny sy ny fandriam-pahalemana satria miteraka vokatra tsara na amin'ny tsena anatiny sy ny fahafahana miompy sy mivarotra tsy misy tahotra ho an'ireo tantsaha, raha ny nambara ny solombavam-bahoaka vao vita tao amin'ity distrika ity. Zany fipetrahana any Ambahibo zany anisan'ny zavatra ray goavana tediavin'ny vahoaka any amin'ny distrika any Ambatoboeny satria any Ambahibo izy no mipetraka dia sady mamboly no miaina tanteraka any. Za tena miteny fa anatin'ny distrika any Ambatoboeny roa taona fotsiny ny vahoaka mpamboly ka miaina sy mivelona any ambanivohitra zany any Ambahibo, tsy mandeha tanàna ao anatin'ny asara sy mahitany fa mandritra ny roa taona izy fa manan-karena satria tena vokatra mitsy afaka miasa tanteraka izy. Zay zany dia anisan'ny isaorako an'Andriamanitra isaorana ny fitoram-panjakana fa efa anisan'ny voafia zany fandriam-pahalemana zany anatin'ny distrika any Ambatoboeny. Ary raha mikasika ny resaka tsenan'omby ianao dia sako miteny ianao fa hatramin'izay dia tsy nisy vidin'omby 5 tapitrisa n'omby anankiray raha ny tantaran'ny distrika any Ambatoboeny raha tsy tamin'ity taona ty. Inona misy tsika nahatonga an'izany? Nahatonga an'izany dia zao, tsy misy olona tsony tany taloha ka nasamy tana omby lehibe fa dia vao madinika kely n'omby satria matahotra no angalarin'olona na oravan'olona dia fa midy. Tamin'ny taona ty no fisian'izany fandriam-pahalemana zany dia afaka nitahiry omby lehibe izy, afaka nanatavy izy satria miadana ny omby, zany hoe miaina tanteraka amin'ny alalan'ny akatany omby. Zany hoe ny tsantsarehetra zany dia tsy mba maikamaika tsony zany hoe nivarotra omby zany fa dia ataveziny le ombiny ny akata moa misy raha teo izy tsy mihay atsony amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana fa ny fandriam-pahalemana rehefa misy dia lasa ngeza sy matavy le omby dia tsy afenanao fa 5 tapitrisa n'omby anankiray amin'izao fotoana zao any Ambatoboeny any Ambatoboeny 5 tapitrisa n'omby anankiray. Zay zany dia fa midika avy hatrany hoe misy tokoa ny fandriam-pahalemana matoa afaka mana lehibe omby na manatavy omby n'olona anankiray amin'ny toerana anankiray. Marika anankiray zany hoe io ary fa tena hita tokoa. Tsy vitany hoe milamina ny fandriam-pahalemana fa mampitombo ny fahafahany tantsaha miompiompy mivelona tsara kokoa ary manatratra tombony ara-toekarena. Raha mitohy ny firindra ara-piarahamonina sy ny fandriam-pahalemana dia antenaina fa hitohy tsara ny toekarena ao an-toerana ary isy fiantraikany tsara ho an'ny fianakaviana maro izany ho hiatrany ny solombavam-bahoaka. Vaovao avy eto Antananarivo renivohitra mitohy ny ady amin'ny tondradrano eto Antananarivo. Kalakan-drano mirefy 700 metatra no diovina tao Antomadinika afovoany androany. Nidina ifotony nankahery ireo mponina noho ny asa tana maro teny antoerana ny vadiny filohan'ny fanavozana ho an'ny Repoblika Ramatoa Randrianirina Eliza. Tanjona ny ampianana ny tondradrano miverimberina vokatry ny fahatsetsemany lakan-drano C3 indrindra mandritra izao fitaopahavaratra izao. Tato ni Narcisse Karazafy eo amin'ny sasindratsarin'ny niaro tanjona. Lakan-drano mirefy 700 metatra no nodiovina teo Antomadinika afovoany mampitohy amin'ny tao amin'ny faritry 3G Angara sy ny manodidina no tanterahana tamin'ny alalan'ny asa IMO na asa tana maro ny fanadiovana. Olona arivo no nahetsika tamin'izany ka nisany asa nataony fanesorana fotaka, ny fako ary ireo loto isan-karazany manakana ny fikorinan'ny rano. Tena nitoerana nanoana sy nanome hery ny mponina ary nandrisika ireo ekipany asa ho fanamafisana ny mazava-dehibe ny fiara-mientana amin'ny fiatrehana ny loza teraka ny tondradrano. Ramatoa Eliza Randrianirina. Ankafaliana no iarabako anareo. Ambany be. Ankafaliana no iarabako anareo, iarabanay anareo rehetra izay niara niasa nanao ity hetsika androany ity. Misaotra antsika rehetra nanampy ka nanome endrika fahadiovana ny toerana ity. Natao izao ho fampiorisiana antsika rehetra mba handray andraikitra amin'ny fanadiovana sy ny fikolokoloana ny manodidina antsika ka mba ho Antananarivo madio no hiainana, Madagasikara madio no reharehantsika. Mirary antsika rehetra sahady hanao fety sambatra, Noely feno fitiavana
sy farany taona feno fahasambarana. Eny, fa na dia miaina ao anatin'ny fahasarotana azy itsika amin'izao. Faly mizara sy manome izay voatsirambin'ny tanana ho anareo rehetra ka ireto avy no omena anareo androany vary, vola, pepin, akanjo. Fantatra fa ny fahatsetsehana manila akan-drano C3 dia vokatry ny fiakaran-drano sy ny fitobahan'ny fako no mahatonga ny tondran-drano matetika ety atao madinika atsalovana ary ny faritry lalam-by sy ny manodidina indrindra isaky ny fotoam-pahavaratra mangataka ny tohizany asa fanadiovana isam-pokotany toy izao ireo mponina ety an-toerana. Zavatra angatahany reto vahoaka reto zany dia mba hitohizan'le fanadiovana dia mba hitohizan'le tana maro satria zareo zany tena hoe sahirana. Dia le fanadiovana koa nefany zava-poana raha tsy misy fanohizana zany satria raha no zao izay androany dia raha ohatra hoe tsy hotohizana ety amin'ny manaraka dia zava-poana fotsiny zany. Dia izay zany zavatra mba angatahany ireo vahoaka ireo mba hitohizana isam-pokotany satria zareo mantsy misy fokotany maromaro izay tsy ho voatonona eto. Dia izay zavatra angatahany zareo zany hoe raha eto amin'ny fokotany eto Madinika centre aloha tsika androany dia mba makany amin'ny fokotany hafa indray amin'ny manaraka. Izay zany zavatra angatahan'ireo vahoaka ireo mba hisian'le fanadiovana satria le fanadiovana mihitsy ny tena ilaina ireny mpianakaviana surtout dia mba ilainay zany le fanadiovana isam-pokotany. Raha ny tena ilainay ary dia hoe isam-pokotany mihitsy zany no manao anazy fa tsy hoe amin'ny toerana iray ohatran'izao fotsiny fa amin'ny fokotany misy anay tsirairay avy ireo zany mba ilainay mba farafaratsiny na hoe indray-pandeha isam-bolana mba hisy fanadiovana fao be foana. Na misy aza ny fanadiovana toy izao kanefa tsy ho afaka mihitsy zany raha tsy miova ny toe-tsaina ahafahana miaina anaty fiarahamonina tsy tia fandotona. Efa izy mahafinaritra le izy satria mba lesina anao any tanànanao hoe mba tokony divonotra zao satria mbola ny an'olona zao aloha ny fa tsy ny tena dia mba hoe ohatr'izao zany lesika taty dia tsy tokony atao tsony fa tsara le fanentana tsara mihitsy ny atao matetika mihitsy ary izay tanora koa tsisy asa dia loatra ao ny atao. Izana le aza mba hitateraka izay dia mba hisy tenana vany eto amin'ny tanàna vonona mihitsy izay iovana fandotona hiala amin'ilay fandotona. Rano rehefa miakatra dia tafiditra anatin'ny trano dia ilay tatatra mila amboarina zany ilay tatatra ty aminay mba tsy hikaramerana soana amin'ilay fako. Tanjona lehibe amin'ity asa fanadiovana ity ny ampihenana ny loza teraky ny tondra-drano izay mampanay ny mponina mandritra ny fotoana ny orana amin'ny alalan'izao hetsika izao mikendry ny anamafy ny asa ifotony sy hitondra vahaolana maharitra amin'ny olana fanadiovana ny tanan-dehibe ny fitondrana olana izay mifandray mivantana amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fahaiza-miatrika ny fiovaovan'ny toetry ny andro eto an-drenivohitra. Fa ny tokona vokatry ny fahatarany fandoavana tamin'ny karama tamin'ny asa tana maro ny mponina tao manjakandriana androany nanao fihetsiketsehana manoloana ny samim izay nanatanteraka izany izy ireo fihetsiketsehana izay nanapaka ny lalam-pirenena faharoa ankilany nanome tokony sekretera jeneraly ny ministera ny mponina fa aloha avokoa ny karama rehetra tsy voaefa tamin'ny fafito amby roapolo ny volana desambra 5 amby roapolo sy 2 tato bovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sindatsariny niaro tanjony. Nidina an-dalambe androany ireo olona rehetra nandray anjara tamin'ny asa tana maro tao Manjakandriana anametraka sakan-dalana sy ny antsony anomezana ny karaman'izy ireo. Raha tsy aivina nisy ny fampiantsona olona miisa 9 anao asa tana maro ny 14 desambra lasa teo tamin'ireo komina sasantsasany atao anatin'ity distrika ity ary voalaza tamin'izay fa tamby karama 5 sy 3 alina ariary sy vary 10 kilao farany voaraisina izany hoe 7 ariary sy vary 2 kilao isan'andro no setra ny fanaovana imo. Androany nidina an-dalambe ireo mpanao asa tana maro ny bahana ny lalam-pirenena faharoa ary mitaky ny anefana ny karaman'izy ireo.
5 andro. Raha ny toromarika avy amin'ny ministera ny mponina dia nizara nandritra ny 10 andro ireo olona 9,000 isa no tiadavina ka olona 900 isan'andro eo no tokony miasa. Tsy izay anefa no nisy fahalasany arana nomboka sy ny arananao asa daholo ireo olona 9,000 isa ka izay no natonga ny olana teo amin'ny fandoavana karama. Nahatonga ity korotana tao Manjakandriana ity matsiaro tena voafitaka ireo mpandray anjara tamin'ny asa tanamaro noho ny tsy fahafenoan'ny vola sy ny vary noraisina ary nisy ireo ny asa 5 andro anefa tsy nahazo ny karama feno. Ao ihany koa ireo komuna hafa nanatsahatra ny asa tanamaro tamin'ny andro faharoa. Ny tolakandro teo ny fampiresaka tamin'ny sekretera jeneraly ny ministera ny mponina ny solombavambahoaka voafidy tao Manjakandriana Dr Fidy Barnena nanome toky fa ho aloha ny tampikarama rehetra tsy voaefa amin'ny 17 Desambra 2022 avy araky ny vaovao voaray avy any an-toerana. Rehefa avy nametra-pialana tsy ho ben'ny tanàna ny komina Ambalavao irazana maefa anjatony irina iray volana lasa izay dia niala tsy hopikambana eo anivony vovonana Irmara ihany koa ny tenany sady tsy anointsony ny asa assistant parlementaire ny député izay voafidy tao amin'ny distrikana Atsimondrano Andry Ratsivahiny miankina amin'ny fanjakana foibe ny fametrahana azy ho mpitantana vaovao ary atreto dia lefitry ny ben'ny tanàna no mitantana vonjomaika ny komina Ambalavao raha ny fanazavana ny androany. Atato vaovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sasiny ratsariny ny arotanjona atrany. Nametra-pialana tsy ao anatin'ny vovonana Irmara intsony ary tsy hanao ny asa assistant parlementaire ny député voafidy tao Atsimondrano intsony ny ben'ny tanàna ny komuna Ambalavao Razana Maifa njatony irina rehefa avy nametra-pialana tsy ho ben'ny tanàna tao aorian'ny fitakinana ataony mponina tao an-toerana sy malona ny zava-misy eto amin'ny firenena ary ny tsindry nahazo azy atao aorian'ny fiovam-pitantanana eto amin'ny firenena araka ny fanazavany mafy ny tsindry sy ny fanakianana ny atra taminy indrindra nandritra ireo fitakinana ny vahoakana Ambalavao izay no nanosika azy andray ny fanapahan-kevitra ho fanajana ny etaetan'ny mponina sy ho fisorohana ny mety ikorotana ny fitantanana eo anivon'ny komuna. Rehefa nivory izay miaraka amin'ny ben'ny tanàna lany tamin'ny Irmara ireo mpanolotsaina kominaly lany tamin'ny Irmara ary ireo isam-pokotany mitantana an'izany vovonana Irmara ao amin'ny komuna Ambalavao zany. Manoloana ny zava-misy dia rehefa nifandinika izay rehetrarehetra androany dia nanatona anareo mpanao gazety aty ilaza sy anambara fa dia hiala tsy ao anatin'izany vovonana Irmara intsony izay mpitarika an'izany manomboka izao ary ny tenako manokana izay ben'ny tanàna lany tamin'izany dia manambara ihany koa fa hiala tsy ho assistant parlementaire an'Andriamatoa solombavambahoakan'i Madagasikara voafidy teto Atsimondrano. Miankina amin'ny fahendren'ny fanjakana ny fametrahana ny mpitantana ny komina fa ambarako fotsiny hoe mafy dia mafy no nahazo anay tsy maintsy nametra-pialana noho ny fiarovana ny aiko sy ny fananako ary ny vady aman-janako. Nisy natao verbal tao anatin'ny Facebook iny ary amin'ny fitantanan-daram-panjakana azy moa dia tsy maintsy natao antsoratra ihany koa nanazavana ny zava-misy hoe tsy antsitrapo ilay fametraha-pialana fa antery. Araky ny lalàna miankina tanteraka amin'ny fanjakana foibe ny fametrahana izay ho mpitantana vaovao eo anivon'ny komuna Ambalavao atreto dia ny lefitra ny ben'ny tanàna no misahana vonjomaika ny fampandehanana ny raharaham-pitantanana andavanandro aka miandry ny fanapahan-kevitry ny tompon'andraikitra maefa raha tsy ahevina maro ireo ben'ny tanàna voahozongozona tamin'ny toerany atao aorian'ny fitakiana fanavaozana teto amin'ny firenena isan'ireo nametra-pialana tamin'izany ity ben'ny tanàna ity ary izao izy nanambara tamin'ny fomba ofisialy izao fa tsy Irmara intsony.
eo amin'ny maresaka avy any ivelany nanao etsim-panoherana ireo tantsaha frantsay noho ny politika apetraka ny fanjakana momba ny valanaretina dermatose modulaire contagieuse mampanantena vaksiny ny fanjakana ary isy fionana amin'ny syndikany tantsaha saingim-bola mandraona aloha ny etsika mandritra ny fety ireo tantsaha raha tsy mahazo valy ny mahafapo ny antsipriany izay vaovao izay. Naneo ny atezerana ireo tantsaha frantsay manoloana ny politika napetraky ny gouvernemanta mikasika ny valanaretina dermatose nodulaire contagieuse aretina mamely ny omby sy ny biby fiompiafo. Raha vao misy tranga vao marina amin'ny omby iray dia tsy maintsy vonoina avokoa ny biby rehetra ao an-tokantrano na dia tsy marary azy. Tsy ara-drariny izao fepetra izao hoy ireo tantsaha ka niteraka fahatezerana satria manimba tanteraka ny fiveloman'izy ireo na dia misy ary ny fanonerana ara-bola omen'ny fanjakana. Ny alarobia lasa teo nisy hetsika tao akaikin'ny Carcassonne tany amin'ny faritra atsimon'ny Frantsa. Nosakanan''ireo tantsaha tanteraka ny lalambe tamin'ny alalan'ny barazy mirehitra. Tao Limoges nanao etsim-panerana ihany koa ireo tantsaha tamin'ny fananganana rindrina milolo teo anoloan'ny préfecture. Nitoy ny hetsika tamin'ny alakamisy ka tantsaha maro no nanao fihetsiketsehana tao Caen nitaky ny fanaovanany politika ary nampitandrina ny tantsaha fa anohy ny hetsika mandritra ny fety raha tsy misy fandraisana andraikitra ataon'ny gouvernemanta. Mbola mitoy ny hetsika amin'izao fotoana izao ary miankina amin'ny valiten'ny gouvernemanta sy ny fahavononany anovan'ny politika no ahafahana maminavina ny toyiny. Tapitra ny fampalalambo voatsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorana ny teknisiana sy ireo namana mpanao gazety nafahana nanatontosa izao fampalalambo vao izao ny tenako mametraka ny soavatsara tompoko lasy sy tompoko vavy.